kosa noho ny fampitoana teny amin'ny Krypton teny Ambohimalaza ihany io fampiarabana tratry ny taona ireo mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny Fambolena nanao tatitra fohy ny taona 2024 ary moa ny ministry ny Fambolena tao anatin'ny fandraisam-pitenenana nataony. Tontosa omaly teny amin'ny Krypton eny Ambohimalaza amin'ny fiarahabana firaritsony ny taona vaovao ny minisiteran'ny Fambolena. Tao anaty koranam-pianakaviana tanteraka nizoran'izany lanonana fiarahabana tratry ny taona ny ministera izany. Araka nambaran'ny ministry ny Fambolena Andriamatoa Vatomanga nandritra angabarina taony dia na dia mijaly noho ny tsy fampin'ny famatsim-bola ary ny ministera dia natrehana foana ireo adidy sahandraikitra sahaniny. Mahery ny 5 taona ohatra ny vary vokatra tamin'ny taona lasiny ary nahita mpandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Laza ihany koa Andriamatoa ministry ny Fambolena fa hifotra amin'ny famelomana ny fotodrafitrasa-Fambolena rehetra. Napetraka lara-pahamiana ihany koa fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ireo mpamatsy vola ahafahana manatanteraka tetikasa maro mandritra ny 3 na 4 taona manaraka eo. Isan'ireo tetikasa napetraka ho vaindondra raha kosa ny tetikasa forma prod izay vatsiany vida vola sy ny progermo izay arahana amin'ny bad. Mikasika ny andy amin'ny valala dia nilaza Andriamatoa Vatomanga fa efa manozy dia vita ministera mitady vahaolana amin'izany. Mazava ho azy fa amin'ny mahalanonana ity feonam-be ity dia nibahan-toerana amin'ny fiaraha-misakafo sy ny diny. Fotoana ihany koa nahafahan'ny solotenan'ireo mpiasa nanolotra solom-body koa an'ireo ray aman-dreny sy tompon'andraikitra ambony eo anivon'ity ministera ity.